Mpitiavana indray ry tompo-kilasy tokovavy ajaina no tsy tena nitokatrano amin'izao takarivan'ny zoma fa eny ny volana me izao asaina mpitiavana ary isika ny tokatrano any anaraka hatramin'ny farany fotoana ny fampahalalam-baovao antsika avy hatrany ary dia amin'ny tontolo ny fitaterana no anokafantsika ny fotoanantsika amin'izao takariva izao. Nandray fepetra ny Kaominina Antananarivo-Renivohitra nanoloana ireo lozam-pifamoivoizana nateti-pitranga, tato, nateraky ny tandrevaka avy amin'ny mpamily na ihany koa tsy fatomombamina ara teknika eo amin'ny fiara mpitatitr'olona na ihany koa fiara mpitatitra entana. Andeha roa jerentsika ny andindiny izay vaovao izay. Miroso amin'ny fanavaozana na ny mise à jour ny lisitry ny mpamily fiara fitaterana sy ny lisitry ny mpitatitra olona na entana ny Kaominina Antananarivo-Renivohitra. Manana hatramin'ny 1 Mey ho avy izao ireo mpamily sy ireo mpitatitra olona na entana anao fanambarahana aterina eny amin'ny Kaominina Antananarivo-Renivohitra mba ahafahana manadio ny sehatry ny fitaterana na manao ny recensement. Araky ny noty navoakany tamin'ny 7 Aprily lasa teo dia mahakasika ireo mpitatitra eran'ny boriboritany enina izany. Atao dika roa mitovy ny taratasy fanambarana izay aterina eny anivon'ny Kaominina Antananarivo-Renivohitra. Noraisina izany fepetra izany manoloana ireo lozam-pifamoivoizana nateti-pitranga tato nateraky ny tandrevaka avy amin'ny mpamily na koa ny tsy fahatombanana ara teknika eo amin'ny fiara mpitatitra olona na mpitatitra entana.